Zay ny amin'ny vaovao mampalahelo eo amin'ny tontolon'ny kanto sy ny mozika iny fa ivadika pejy vaovao afatanteraka isika. Matetika pitranga ny fanondranana sokatra tsy ara-dalàna ary samy manana ny fomba entiny hanafianana ny sokatra ireo izay mpanao izany fanondranana izany. Adika jerentsika ity fahaledidiana manaraka ity ahafahantsika mahafantatra izay resaka fanondranana sokatra izay. Tao anatin'ny dictionnaire Le Petit Larousse 2017 no nanafenana sokatra roa saika alefa ho an'i Hong Kong amin'ny alalan'ny DHL. Ny entana alefa dia voalaza fa dictionnaire miaraka amin'ny taratasy firarian-tsoa. Teratany Sinoa no nandefa ilay entana fa tsy teo kosa ny tenany tamin'ny fotoana nanaovana ny fisavana izany entana izany. Ny 27 Oktobra no nitranga izany tamin'ny fijerena ireo entana alefa fiaramanidiny entana alefa amin'ny alalan'ny DHL. Ireo mpiasan'ny fahatseranana no nahita tao anatin'ny fandalovan'ny scanner sary mampiayay. Toepamahana ilay entana no hita ny osika. Niloana ilay dictionnaire ary nanamboarana toerana nafenana sokatra roa mifono scotch mavo. Hita tao ihany koa ny taratasy firarian-tsoa misoratra hoe Dear Sovia, Happy Birthday Award. Ireo sokatra ireo dia nomena ny solon-tenan'ny ministeran'ny tontolo iainana eny anivon'ny seranam-piaramanidina Ivato.